arabaina ianao ry namana malala, kopakopa tanana, atolotra amin'ny fofeny fitiavana, saina miramirana, anao any amin'ny toerana maro isan-karazany misy anao, ary maneho fisaorana, eram-po, eran-tsaina, anao zay manaraka izao fandarana izao. Araka ny fahitantsika tamin'ny lasa dia isy fifaliana lehibe any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Jerosalema vaovao ny anarana, ilay paradisa ozintsika zany io le paradisa. Dia isy fifaliana satria ifiona, ifankafantatra isika hitondra ny anaran'ny zanak'Andriamanitra isika rehetra rehefa any. Dia ino koa ny hitranga? Andeha ngejerentsika amin'ny Jeremia 1:telopolo, andininy 4:17 sy 7:20. Jeremia 1:telopolo, 4:17 sy 7:20. Zao no lazainy Jehovah: atsara ny fitomananao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa hisy valiny tokoa ny ataonao hoy Jehovah, ary ody avy any amin'ny tany fahavalo ireny, ary misy fanantenana ho anao any am-parany hoy Jehovah, fa ny zaza dia hiverina ho any amin'ny tany indray. Faminaniana nataon'i Jeremia izy io ho an'ny zanak'Israely izay baby tany amin'ny tany Babilôna, dia maminany izy dia hoe hiverina ho any amin'ny tany indray ny zaza. Mitomany ianao eto fa atsaro ny ranomasy, fa hisolo fifaliana izy io. Dia izany koa ny hitranga any am-parany rehefa ho avy Kristy, rehefa ho avy Jesosy, dia ho falifaly tsika mianakavy, hifankahita, hifamina, hifampitantana isanandro. Tsy honoana intsony, tsy ho ketraka intsony. Ary izao, ilay olona nosarany fahafatesana teto ambonin'ny tany dia tsy ho sarany ninninona intsony any amin'ilay mandrakizay. Misy ray aman-dreny vao teo am-pony ny zanany dia nody mandry, ahitany zanaka ao ianao. Misy zanaka nlaozany ray aman-dreny vokatry ny fahafatesana, ahitany ray aman-dreninao ianao. Misy mpivady sanatria nisarahany fahafatesana, hifankahita isika. Misy mpiray tam-pony fankaty dia hifankahita isika amin'izay fotoana izay. Rehefa mipetraka any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao isika, dia tsy ailazaina ny hafalian'ny ray aman-dreny, dada sy neny, papa sy neny, papa sy maman, hiaraka amin'ny zanany, hiaraka amin'ny zafiny, hiaraka amin'ny ankohonana ray manontolo, miakanjo fotsy lava, mitondra ny lokanga ny lanitra, mitondra ny trompetra volamena, ary dia mihira ny lanitra. Tapitra ny androm-panantenana, fa tanteraka ilay zavatra nantenaina. Tsy azo an-tsaina zany zavatra zany, tsy azonao eritreretina, fa dia any amin'ny Apokalipsy 1:20 ka hatramin'ny 4, dia manambara izy tsisy ranomaso, tsisy fahafatesana, tsisy fahoriana, tsisy alahelo intsony. Efa lasa ny zavatra taloha, fa tonga vaovao ireo. Ny fifaliana lehibe tsy ombitratra, tsy hita zay ilazana azy. Namako malala dia izao, ahitanao any, ahitantsika rehetra. Tsy misy masoandro intsony any. Inona ny manazava? Voninahitr'Andriamanitra mipasaka eo amin'ny seza fiandrianana, manazava ny tanàna ray manontolo hatrany amin'ny anetsinetsin'ny kilometatra, dia ny hazavany voninahitr'Andriamanitra. Jesosy Kristy amin'izay miaraka amintsika. Trotrono ny zazakely, ianao sakambininy, za sakambininy, fampitantana aminy, mandeha iaraky ny tanàna dia faly, tsy hita zay hanaovana ny hafaliana. Ny zavatra irariana dia izao: mba hijoro mahatoky ianao hatramin'ny farany. Any amin'ny Apokalipsy 20:20 any hoe mandresy mijoro hatramin'ny fahafatesana, dia omeko anao satroboninahitra fahamarinana. Mahatoky na ininona mitranga, ninina midona, fa kely tsy misy dikany noho ny fahoriana omanina, noho ny fifaliana omanin'Andriamanitra ho antsika izay zavatra lalovantsika eto ankehitriny. Raisom-po zany afatra zany, teny fikasana, ary tehirizo, fa tsy maintsy io izany ny zavatra mitranga. Be lavitra noho izany ary ny zavatra mitranga. Hitanao ny Tompo hampahery anao. Hivavaka isika. Ry Jesosy Tomponay, misaotra anao zahay. Teny fikasana lehibe manahoana no omenao anay androany, manentanentana, mampitombo ny fanantenana mba hahafahana mifikitra aminao, amin'ny finoananao. Arovo ny zanakao rehetra, ampaherezo, toany hery, mba tsy ho kivy sy ketraka, fa ho avy ilay maraina vaovao, dia ifamina ny ray aman-dreny sy ny zanaka, hifankaty mandrakizay, ary ho faly mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.